arahinao zao eto amin'ny CM radio takalonaina tantara no soratany aloka tifson tojirandry sidra miarity fitahiny soateny tendry manakasina antso rakoto malala no amelona ny tantara nandray feo falia tompona ndraikitra sy mpanaty tosa raha misetatanta takalonaina maoly a inona vetoveto hoe mbola ty risaka aminongy ahy finina foana ny ianao e averiko aminao foana fa tsy mila bandotra anao dia aza manarakaraka tsony koa fa sao dia tsoko vonjeo hoe mpanendaka eo andray kosaky tsy hamitaka anongy ary maoly tena tianao ary tena vonina ny akavato mihitsy aza tsy dia alalan'izany fa ny fitiavana anao mihitsy ny tsato anatiko e sady mbola tsy ao anaty programa koa zany anambady zany miala hoe fa za mitazotazona gasy sa mitady fetaka dia vitandrihatrano mamelaka avy eky izy sao dia mba tsy rariny kosa ory anjara mandehana miverina fa afa-baraka ito fotsiny ianao e tsy rehefa mitangorona daholo ny olona eny ary alefa andia velonareo tsy mampaninina any na dia ireny azany nataonao fa mbola vonina niaritra foana mandehana mihitsy e tsy malala tsy tiana ampy anao angambo izay taovy aminy manarakaraka anay raha mbola te hahita ny lohako ndao aky andery no mena mba tsy rariny kosa ny kiray nataondriany anjara reny vitandrihatra amina melaka azy mihitsy ka manirikiraka iny ataony dia bandotra ny ilo moky mba mikotikôty mamenatra mihitsy na miresaka aminy azy fa maninona nefa izy iny ohatra efa jamba vendry tsy hitandreo hoe mifanohatra be izay tsy endrika tsy bika tsy henitseny tsisy atokony taoko inona koa ty bandotra reny raha mba ity dia aleoko bandy be zetoandry ribenja sy asiny reny ribenja sy asiny reny aneky ka bandy mahaditra firy moa izay sy pahitako niaraka tamin'ireny izay eny fantatry fa maditra fa bandotra reny ky mety amiko izay mety amindre ihany moa ioko fa zahaka tsy tia bandy maditra oatra reny aleoko bandy tsotra sy manam-panahy dia bantoandry anjara reny izany nitindry maninona moa raha oatra reny nanjarako tsy afaka mifidy izay olona iaraka amiko fa izay hitan'Andriamanitra mahasoa dia raisiko ampitiavana dia mirazany amin'ny anjarako tsofoko rano amin'ny fomba madio tsisy fihetsaram-bela tsy mihitsy indre fa manomboka eto dia tsy namako tsony indre tsy mila namana-pamadika izany tsy miteny hoe hiaraka aminy fa mba miteny fotsiny izay ataondry ihany fiainandrio dia tsisy hidirako loatra eny ariko izay aky fa hivily eto raha pitsindray ok velomindry inona reny antony tsy hitiava maoly a mihitsy dia vitany hatramina melaka moa maliko nefa to arakaraka ny anliany any to vao mainka mampitombo ny fitiavako azy tena adala marina fa tsy malala tsy tiany ianjara variana be la zany nomena manaondry fa aiza le namandreny fa to tsy tafiaraka nareo androany salama tsy haiko lesy fa mety mbola any arina any izy ndao moa mba hipetrapetraka eo tsika mandrapitra fa misy resaka tiako ampitaina amin'ilay fa misina kia izao ry anjara fantatro fa tena tia maolona fa tia ampahalalana fotsiny fa tsy afaka ny tia an'lahy mihitsy raha maolo iny arary fo fotsiny ilahy raha mbola minimikiry manadala azy fa maninona nefa ny ataony andreny mba olona mendrika ny tiavina ihany giahy tsy haiko akizy tena mahazo aho fa to arakaraka ny tsy tiavany ihany mbola mampiritariratra ny fitiavako tena adala tena namako maolo fa miezaka manodina lohany ihany fa tsy mety izy
vomaika zahala ny lahy rehefa mba miresaka aminy. Hezitra tamiko aza ny ilay sisy tamin'ny fa nyteneniko e. Dia izay ny tsy natafaradianay. Dia inona araka izany ny ataoko Tsisy afa-tsy mifanatonoana azy lesy atonoa izy dia mitedava olon-kafakoatra azy. Ohatra ny tsy ho vitako izany anatino azy izany e. Tsy fananiko anie no mity azy fa ilay fo mihitsy no adany mity olona tsy tia akory. Tsy haiko izany atao an'lahy fa dia ho simba fotsiny raha mbola mikiry mity azy satria izy tsy tia an'lahy mihitsy. Iny ary ny lahy tsy rehefa mangarika fotsiny. Izay lesy fa mody andeha hanantony iny aminy aho. Okia misaotra betsaka tamin'ny resaka teo e. Maholy izay ndry vao tonga. Dia manino? Tsy hoe manina ka fa nga mbola tezitra amiko foana ndry e. Ndana vonjely anjara ndry fa aza mba mananto-kantona hafa tsy tiako ka. Efa indry tsara ny tsy fitiavako ny bandy io nefa mbola misisika ny fampiresaka aminy andry. Andray kosa kia dia ny fampiresako aminy izany ny ankalandry ohatr'izao. Tsy te halala fa rehefa miaraka amin'ny fahavaloko dia fahavaloko koa e. Fa fahavalahoana koa kia tsisy ratsy mifanaovana anie. Tsy te halala aho hafa ndana vonjeo ny ankizy ndry e. Jereo izy mipitrapitra mampalahelo ery. Tsy naposiko aky hoe avita zavatra toy izao ndry eny ary aza diny fa namandry foana. Namana nefa namana mpamadika ndry mihitsy ny tsy naposiko. Tsy mbola namadika ndry izany akia fa ndry mihitsy ny tsy azoko sy hita fa mpamadika e. Ya, mangingina daholo aloha raiky izy eo areo sisindray mba mangingina kely aloha e. Eka zao raiky izy araka amin'ny fanaontsika isan-taona dia tsy maintsy manao voyage dia tiditsika ka io dia noty manampy anao amin'ny fifindrana kilasy. Araka nefa ny fampidianay dia anisalotsika anao andeha. Tsisy discussion firy moa izany fa efa izay ny tapaka dia amin'ny zoma 10 jolay izao tsika manaingy mbola manana andro vitsivitsy io manana tsirairay alohan'izay. So dia misy manana fanontaniana? Ie, ianjara alefa azy mifanontaniana ao ary. Ny fanontaniako raha misy dia hoe manahoana izany makasika ny vola iomanana ny amin'izany Tsy dia betsaka ka takatra ny tsirairay avy mihitsy satria anampy matsy ny sekoly. Ie, maholy alefa azy mifanontanianao? Afaka mitondra namana hafa ve ramose? Olona tsy mpiara-mianatra amindry akory izany no hitindriany. Eny tompoko. Tsy ka, tsy afaka mitondra. Sao anakorota javatra manko izany. Sady tsy efa mpinamana daholo ve nareo ray kilasy ireo no mbola hitondra namana olon-kafa ndray e. Nangala-pijery amaholy dia nangarika. Mba sy mba misy toetra koa ity ka tsy napoziko hoe hivadika amiko tampotampoka eo. Zay angamba fa afaka mivoaka amin'izay nareo e. Raha piso indray dia aza dino miteny amin'ny ray aman-dreny mahakasika an'izay mba misy homana zareo manko. Fa nisinina tokoa aty fa ohatran'ny famaly izany anie nareo tamin'ny maraina teo iny dia avy eo toa tsy mifanaraka intsony fa samy nandeha tamin'ny lalany. Tsy nahafaly azy lesy nahitantsika mifampiresaka dia lasa alany koa rehefa mifandray amin'ny fahavalony dia raisy ny fahavalony koa e. Fa izany efa naninina azy no lazainy fa hoe fahavalony sa rehefa hoe tsy tiana dia raisy ny fahavalo mbola tsy nanao ratsy azy angeky ahy. Na zaza lesy mba gagako marary saina angamby ny zazavavy iny. Jereo fa io miresaka amin'ny benjapity ireo izy mody tsy mijery antsika fotsiny izy. Otry jereo fa mangarika vo ny fanompo ny masonay. Andohaky ny lalana nytoizana so mbola vao mainka ampisy olana eto indray za efa tsy te hanan'olana aminy intsony mantsiko. Ndao lesy fa vonina tsara amin'ilay voyage d'étude io ianao. Vonina tsara kia fa ny oeto manana ny mbola raharaha be zao tiako. Tsy dia salama koa mantsy dadanay
Izany ve? Aleo fa apiako ilara ohatra teneny fotsiny ahako raha sanatry tsy ampy moa izany. Dia misaotra betsaka melony amin'izany akia. Tsy izy tokony isaorana letsy fa izay maha olombelona dia mila mifanampy ah. Mandefa SMS tiany an'lahy. Iza akia? Iza moa fa tsy mahaoly inona hono ny SMS-ny ao enonge tena tsy menatra akory vendry miara-dalana amin'ny bandy mampalahelo kely iny. Izany ny soratra nalefany ato arahana kakakaka. Fa tsy izy ny tena mampalahelo manana toe-tsaina hafahafa. Marina ny lahy fa izy ny tena mampalahelo. Tonga dia midira amin'izay morak'izy fa andehetsika feno avy any afara maholy to mbola varindry fa miakara amin'izay aleo zaho aty aloha aty Ramose tsy dia hifanakaiky amin'ny anjara sy nomena kosa aloha ay ao miakarary nomena sy anjara aingana morak'izy fa aliny an-dalana iny atsika eto lesy aleo zaho eto amin'ny sisiny dia lany eto ao mety foana kiny za tsy mba sarotiny amin'ny fiara zany. Miakara amin'izay ry maholy fa tapitra tafiditra daholo ny olona. Aleo zaho eo akaiky ny Benjo Benjo mamokisa kely anie. Efa tsisy hipetrahana ntsony aky eo fa mipetraha etsy adalana ny indriny tsy niditra teo fa nilozana nanao FB fotsiny. Ramose kosa na aloha volana za fa sao dia heveriny Ramose fa tsy nandona feno aza. Na feno ndry dia mipetraha etsy amin'ny malalaka etsy mandreraka koa izy zaka to tsy te halala kosa Benja fa lozany mampiresaka ny kalony eo akaikiny eo fotsiny. Lasa amin'izay tsika ry ngasy overa lasa tsika dahory jerena mahory to milongolongo be fotsiny fa tsy tafiaraka tamin'ny Benja akory. Benja sy tia variana mampiresaka ny sipa akaikiny eo manao fijery masika mijerijery azy fotsiny andry nefa raha mba fantany fa tsy tia azy zany anie Benja adala marina kity fitiavany ity mety efa amin'ny tsy tokony antefana satria lahy mity olona tsy tia an'lahy akory dia imaolona mitia amin'ny Benja izay tsy tia azy akory. Adala ho ahy tsy azoko mihitsy hoe fanahoana loatra. Lasa soriana be azy zany mba hanao ahoana ary ity voyage d'étude any ety vao miala dia efa fahasorenana no hita. Ilay mahita ny anjara sy nomena koa ny tena tsy tiako ka vao tafiaraka amin'ireto dia soriana be nefa tsy afa manoatra fa tsy maintsy tafaraka amindry zareo foana satria ray klasy izay. Afaka mba mijanona kely ve Ramose? Efa tokony mba miala sasatra kely kosa fa reraka sady olombelo tsy akoho. Eny fa mandroso ihany eny lery mety ho alina ety andalina ety tsika. Eny fa omeko 10 minitra ary dia tandremo lasa lavitra. Ajanona kely aloha ry ngasy overa atovy eo amin'ny malalaka eo ndao hivoaka lesy ry anjara fangano janona kiny fiara saika restory kely koa aty ako. restory taty amiko foana lahy teo. Angagy tena zafady raha mety nahasorenandria re. Tsy maninana izany reto indray reto sady ohatrany mandrangitra foana ohatran'ireny adala ireny fampitokiako sy misangisangy tahaka n'ireny tsy ho faty ireny mihitsy. Jery efa mitserijery be atsika ny an'lahy. Inona ny anareo ohatry ny adala ohatray sao dia mba ndria aza nadala fa ndriany manara-maso anareo inona koa ny anarako maso anareo eo na mijery anareo aza marikoriko sery mahaoly to mialina indray rehefa lasa mpinamana be izay. Inona koa ny elonako andria amin'izay anjara hoeto ambongadiny ihany ho andry dia mifakatiava tsara taovy lambana koa fa tsy siraraiko an'izany na kely aza. Dia izay mihitsy moa izany ndao lesy andeha sheria. Sery andao andeha fa tsy famaly amin'izay olona daly eto sika raha tany andrenivohitra tany reto efa nataoko nahita ny lohako mihitsy. ahoana koa kile teoriny
Serio indrety eo? Mba te andrangotra maolo fotsiny le za sa tsy mety amin'la zany? Ndry koa ahoana moa ny tsy eto fa mety foana e. Hipetrapetraka eto aloha sika mandrapa. Fa maninona ary ny tao mandosondositra foana ny ankizy e. Tao tsisy te hinamana amiko izany na ray aza. Benja mba natenaiko tao miala foana. Fa misy inona ary? Mahasorena koa izy. Tandroko sahady ty izay hodiana. Nefa mbola roviana ny iverina. Hatramin'izao aza mbola tsy tonga ny saly-kory. Orankizy miakara amin'izay fa andetsika e. Sao dia alina ety andalina ety Andao niakatra any anaty fiara amin'izay fa anaingitsika e. Ndao ary tazomy nomena foana ny tanako. Nitsapako tena manam-pitiavana izy nefa toa tsy mahatsapa fihetsem-po amin'izany ny ato anatika. Mbola imaolo foana mampitoboka ny foko. Tena adala aty fa maninona loatra ary. Ho anareo izay manam-paniriana andefa tokambarotra na andefa tantara eto amin'ny CM radio efatra am'zato telo kavalo dia antsoy ny laharana 034 42 731 99 na koa mandefa afatra miafina amin'ny pejiny Ramsey Tatanta. Le ty andalany mbola misy kilometatra maromaro fa tonga ny atoerana. Fangalesy mbola tsy tonga foana. Za zany efa tena matsiareraka ko. Afaka mba matoritory eto amin'ny sandrila eto fe mbola tsy tonga foana kitsika. Fa mino fa ivakaiko teo tonga ka alefa somatori fa tsy olana izany e. Misaotra. Mbola lavitra angala toerana sa efa kaiky? Zany Ramsey efa tsy ratsony dia tonga re tena alina ty andalantsika Ramsey. Zao any le fanambarako anareo nefa nareo mbola nilozanareo nyjanona isaky mihetsika foany. Le mbola nanolo kodiarana eny kosa ny tena nahataraiky be atsika toy izao Ramsey tsisy idiran'le fijanonana amin'ny pipi mihitsy kosa. Ohatray fa misina ry sofera toa nijanona tamiko amin'ny fiara. Maninona tsara tena misy sakana tokoa io aloha io. Fa ahoana Ramsey toa mikoropaka be daholo nareo. Mitony tsara daholo nareo dia miondreso misy mitivitra tamiko eo ambany daholo ny loha e. Fa misy inona lesy fa misy inona? Aza miteny mafy tsony fa miondre ambany fotsiny. Mety misy anafika angamitsika fa tsy afa mandroso tsony ny fiara e. Alefa tonga dia cercle ty ny daba. Ay ana lesy asa misy avela voaka mihitsy aza sina voaka ho ana ray aza dia hita sovera tranisa tsisy metsika eo efa mitena zay. Andriamanitro fa inona ary tia nahazo anay ty fa talomirongo fehitiana daholo reto manodidina anay reto. Miravaka ody isan-karazana ny tentany. Matahotra ka tena matahotra marina. Inona ray mety azo anay dia mbola tsy tezitra dia avoay daholo ny vato any aminareo any. Araka mibaiko azonay moa tsy dia vidy vato ny nareo ko na rehefa tsy hisy vato any dia avoay daholo izay any na finda io na vola ninonina avoay daholo. Tsy vidy vato zany nge zay fa mpianatra avy any andrenivohitra ary hanao voyage de Danisalo zay. Zany mpampianatra mpitarika an'ireo ankizy ireo. Sao dia mba diso adresy ary nareo diso adresy tsy isy diso adresy zany eto rengaty fa zao rehefa tsy hisy vato any aminareo dia mivoatsy raray avy aloha. Tsy maintsy omenareo anay daholo koa raha zavatra misy any alefa ry zoky taira voa daholo zay any any ianao io
Mivoa ianao. Aiza ianao io nge zany ary tsy vakely. Fona ray tompoko, tsisy ninina ty, fa tsy ty ihany. Raiso lesy iny e. Dia savoa tsara daholo tsy ao anatiny ao. Jereo tsara koa mipôsy a. Najere efa mora nisy finday ty. Mitady fetsifetsy a. Ary voatrany tsaratsy ane ianao zany. Tsy maintsy manaraka anay ianao e. Tonga dia tazomy aloha ry zalahy. Aleva voaray manaraka. Ianao mpitarika io mihitsy. Mivoa ianao aty. Ianao nge zany Ramose. Fa ahoana ry zalahy? Fa ahoana e? Mivoa fotsiny ianao raha tsy te ho faty. Tsy andanina balafiry akory nge ianao dia mitsidra e. Mifony eo fa hivoaka. Eo ry zalahy, vavondra io. Ay alesy fa sao dia misy fiara mandalo. Rehefa sendra misy lesy tonga dia sakany koa fa lolo manantona fo. Anjara ahonaky nataontsika fa efa ho anjarantsika indray any izao e. Andraso variana aloha reto ampity reto dia tonga dia mitsoka vetsika milatsaka veto. Dia raha sanatry tratra amin'izantsika ka tsy isy tratra zany eo e. Io fa manomboka variana ry zareo fa nisy fiara hafa taminy. Reo telo lahy reo sisany miandry atsika. Fotoana tsara zao tsy hoany e. Aty amin'ny bafony koa tsy dia manasarotra antsika mivoaka eto e. Ivoaka miloha aloha dia manaraka indri. Raikitra e. Ndao ary aingana. Izay fatavavoaka Anjara. Ilatsaka moramora veto koa. O zalahy, rehefa misy tavaporitsaka e. Angy alisany e, jeo reny. Angy alahoa. Tonga dia tofiro any rehefa tsy azo. Anjara, andraso kely aloha. Misy nahitsika. Tena aty tena misy mitifitra zany. Anjara, andrefa tena mitifitra ry zareo. Aingana ho andry. Tena tafatsoko nomena fianjana. Mbola enjena ry zareo iny a. Andriamanitro, zany mba tsisy ho fatiny reto tsy ho lamba ny fiadiny reto. O zalahy, andao amin'izay taka fa misy fiara manomboka tonga koa reny. Dia ianao manaraka anay ianao. Dia ianao koa Ramose. Mifona ry zalahy. Aleo za mba hiandry andretim-pianatra reto e. Za kosa tsy anaraka anareo fa velao iaraka amin'ny mpianatra namako e. Aza manao izay mahatezitra ianao a. Tsy maintsy manaraka anay nareo. Fa ho ataonao inona? Ho ataoko vady kely ianao e. Dia io Ramose io indray a. Ataonay takalinaina mazava. Ary ndao amin'izay e. Ndao fa mandroso ny fotoana. Ataon'ity vady kely aho zany. Todin'ireny vavaratsy nataoka ny Anjara reny angamizao ka anambady tsy ho lahy. Tsy tsy tiako izany. Angy anakisy ery malala. Zalahy, bataolo ty io. Bataolo izy fa tia antaraiky betsika izany e. Iaza lefa lavitra koa ny tanany lahy. Tsy hitambarako amin'izany izy io fa rery mazava. Niverina kely zareo rehefa tsy natratra antsika. Andao hiafina eto aloha. Tena matahotra ry Anjara. Dia ahoana ny ataontsika? Hiafina aty foana ve? Aleo aloha miafina aty fa sao dia mbola mifanehatra amin'ny zareoko. Jerendrio aloha. Misy vato io. Toa misy azo fihinana kely. Avy eto aty ny tanandry fa sy tomiko. Misaotra. Eto izany sika natory. Sao mba fonena amin'ny bibidia ny feto e. Tsisy an'izany fa aza matahotra indri e. Reny ankizy namantsika ireny ny tena mampanahy hoe nanahoana ny farany. Dia sanatria ve ka nisy matiny e. Za koa tena manany amin'ny aindry zareo e. Iny fa nany amintsika koa aza. Ataontsika ahoana no hidiana hiala amin'ity toerana dezaka be ity. Vao maraintsika dia mitady fiara be dia misakana fiara afaka mitondra antsika. Atao aloha izay ahitana mpitandro ny filaminana rehefa sindra renivohitra. Tiako tsisy rezao fa raha mba nisy dia tsy nanany sarotra antsika miantso amin'ny tsy dada sy neny.
ny hoe hamonjy antsika moa izany fa tsy reraka velondry ahoana moa tsy ho reraka mafy any ela izay nahazo antsika teo izay eo ara aloha matorindry fa za iambony eto foana matory atorikely aloha izany fa foazy raha sanatria misy zavatra fa hafa so sanatria avelan'la rereto fotsiny tsy manao an'izany aky amin'ny fomba ahoana no amelako andrirereto amin'ity andro alina be ty foazy raha sanatria misy trangafahafa miseho indray mino fa tsisy trangafahafa ntsony eo ka matory amin'izay raha hita torimasy moa izany fa zany ilay sy mbola matahotra foana hatramin'izao sapahoany foko fa mbola midobodoboka be io ara hoe ohatray fa tony sakafon-janako indray vao tsapalahy fa tsy eto azaveo ny fonao azafady ary alefa sy fa tsy maninona eto enon'lahy tena mbola midobodoboka be tokoa nefa sao dia zavatra hafa indray mampidobodoboka azy ohatra hoe inona ka ohatra hoe midobodoboka noho ny amiko tsy ferana koa izany matory aloha tsy tsapany anjara ve fa manam-pitiavana azy tokoa nitsapako fa ty ahenao ronomena fa tsy haiko hoe ahoana no mahazo aty fa tsy mety maty le avo fitiavana nomeko ao maholy mbola ny amin'ny foana no miredareda nefa olona izay tsy tia akory atoka ahoana moa ny amono ny fitiavako azy mba ho atolotra anao ronomena apetrao amin'izay sy fifatongotsika ampidirao amin'ny efitra ty raha misy ty ty sipa kely ty kosa mbola ilalao iaraka amiko fa mbory efatra voakity mataritra sy rakity ty misy anay ty tsy fantatra apetra tantanana ampidirao lisy dia zao androa amin'ny lisany manao gata ty atokotany foana ny ambony kosa afaka matory aloha ary nao amin'izay kiditra metrano serikely ary mipetra aloha etambovo fandriny eto iza hoe narany sady malalaka zato aloha tsisy mahalala anao izany eo efa malalako akindry izao dia azaka sarotona koa le fiainana rangafa maneke mora fotsiny raha tsy te ho faty iza ho any anarandry iza tadio fa tsy ho tafavoaketo izany tsonike nareo sindamisianareo iny fa zao hoe za mipatrika zany lehibe mpitarika amin'ny vondrona mena maso dia mbola tsisy olona nandresy anay izany koa hatramin'ny taretako ny gropona io ary lazao amin'izay aloha iza ny anaran'ilay malalako iza ary tena miavina angendry izany sefony-dalo izany ianao sady zay fandraisana ho azy tanteraka azy tiako ny asako dia mahafinaritra anao izany mampijaly sy mamono olona biby toetra ianao sady te volo velona tsy mampaninona azy lazaindry ary mahay vava be le izany malalako izany nao ary filalao amin'izay tsika mitady anao inona tsy ho azonao amin'izany fandry mono iza tsy hitandringa ty antso maranitra be ty ary eo esoraingana amin'ny pataloha aloha tena tsy isangamiko mihitsy ty fa tena voninana ny endrinantsy dia inona no ataoko hanaiko virafiraina eto ny vatako tsy maintsy mitady fika ialako eto ka esoraingana ho malaky fona re tompoko oka mbatsy izao fa mbola tsy vonina inona tsara tsisy an'izany fa mila vonina foana mbola tonga fotoana mandaingy ianao tsisy an'izany eo mba menatra anao kosa tompoko tsy izy tokony hamenatra anao tsony izany fa efa vadiko ange ianao oka aloha aleo za tory fa sady mbola reraka dia omeko ampitiavana ianao rapitso izany moa eny ary
mandefitra aloha zany androany fa tsy lefitra tsony raha pitso no bisou kely ary loha riko be ananao an'izany ary tsy maintsy miaritra an'izay anefa aloha eo ary eo dia matore amin'izay ke chéri kely koa raha pitso zany ay dia saika adiniko tandre mivoaka eo fa misy mpiamanao ivelany ao sao dia voatifitra reny ao resy tory be ateo ohatray fanakaizy anjara to tsy eto akaiko tsony izay le fanaposiko fa tena andeha hitsoka iny dia tsy niteny akory dia ahoana izany nataoko aiza no alehako mena fa iny dia ataondry tonitsangana dia mijerijery be ianjara ianao koa dia manaitra ka sady manao izay ampatahotra mihitsy fa ahoana ka tsy hitako tampoka teo ianao voataitra tao anaty torimaso ako fa taiza nefa ianao mbola nakandreto hitandry reto oay tao voankazo betsaka be miaraka amin'ny akondro tao ambany reto sao dia mba zavatr'olona lesy reto dia ambara ny fampangalatra tsika tsisy tanàna kaiky izany angiky manodidina eto hoan'ny sakafo dia avy eo miala etsika dia makaiza tokoa moa izany tsika izao mitady ny RN7 tsika dia misakana fiara afaka mitondra aiza moa izany izao any sa aty ohatrany hoe any sady nefa aty tsisy mahafantatra an'izany tsikako fa aleo hoanina ihany aloha ty sakafo ty dia sady dinihana tsara izay ale marina mihitsy izany ka samy ary mahazo toy izany ko ahoana reny ataoko ahafahako miala ato amin'ity toeranyity ny fahatorandry zareo ny tongotra matanako tena tsy maintsy mitady hevitra mba hialako amin'ity toeranyity aleo hoe anatona rindrina dia kikizako amin'io rindrina io ito fatotra ito aleo izay aloha ny andramany ohatra andraso fa toy ny tsy nanokatra ny varavarana nanolotra sakafo amin'ile izy dia ahoany ty mifatotra nefa ny tanako iny fanofahany aloka dia niraika alamindry zareo manampanampasy ahatra any aleo hohanina ihany ny sakafo fa mbola mafy ny ady atrehako vary maina be sihano mivoatony ty raha zao ny variana kely ty iray manambana basy ahy ty mba dia izy tomboko tampony dia averiko iny aminy aleo jerena tsara aloha izay atony to tsy mikipy maso mihitsy ny ilay ry izany tsisy fikity fa miandro plan hafa zany ko chéri keliko vonona ny sakafo mifoaza amin'izay kia eo avy fa maika ilalao ngetsika efa marana zato izao tena natory be indry izany riraka be akahoana moa tsy atory mbola tsy ampy aza le iziko misakafo anatsara ary aloha amerina ny ainao dia avy eo miverina matory kely indray eto mba olona malemy fanahy ihany ity sa inona ny tiany atao apetra hoe tsara fa hoaniko mazotoa
Sa ho fahanako ny chéri keliko. Fa zangy mba te sasa zao dia aiza no afaka anaovako an'izany. Fa rehefa avy eo ry ianao ateriko any an-drenirano dia any misasa. Fa ngatsy izy doza ty aminareo. Tsisy an'izany ke aty a. Fa makany an-drenirano foana izay rehefa te andro. Tsy lavitra eto inge no misy an'izany e. Ao ambanimbany tanàna kely ao. Fa hono a? Patrika moa ny anaranao? Patrika no anarako fa misy inona? Maolo ny anarana fiantso a. Fa maninona kay ny mandroba fananan'olona nareo e? Ay ve maolo ny anarandry e? Fa mandroba fananan'olona ahoana moa izany izay ka? Reny ataonareo reny ka. Fa maninona raha miasa dia mahazo vola madio fa tsy mandroba. Tsy mandroba izany ki izay a. Maka izay tokony anjaranay fotsiny izay fa tsy mandroba. Nefa nandrobanay nareoko. Dia mpamono olona koa nareo. Fa maninona nefa manao an'izany e? Mba tiako fantatra mihitsy ny antony nahatonga nareo hanao an'izany. Tena tiandreo fantatra ny antony izany? Tena tiako fantatra ka. Mba lazao aho e. Tantara lavabe ki izany a. Fa eny e, ao fa fidiniko amin'ire ary. Ho anareo izay manam-paniriana andefa dokam-barotra na andefa tantara eto amin'ny CM radio 4 dia antsoina ilaharana 034 42 731 99 na koa mandefasa hafatra miafina amin'ny pejiny Ramsita Tanta. Zao fonja vo 17 taona dia narary mafy ny raiko. Nentina niakatra teny an-drenivohitra moa izany mba ho tsaboana e. Tapitra fongana daholo ny narenanay manontolo tamin'izao fotoana izany. Tsisy azo andraisana sony nefa mbola tsy nasitrana ny dada ihany izany. Niezaka nitady vola tany amin'ireo havanay afa indrisy e. Tsisy namonjy anay ry zareo na dia ariary aza. Very hevitra tanteraka tamin'izay dia tsy hitako intsony koa izay atao. Tiany andalany hiverina tany amin'ny hopitaly iny no nifaniatamika tamin'ny be mainty. Izay sika mbola androba koa nefa tsy nahita ninona taty amiko. Nambarako azy fa olona manitra kely a. Tsy nanana ninina azo alainy e. Meny kakakaka izy raha nandre an'izany nefa. Bandy ohatran'ny lazao ve dia tsisy azo alaina moa izy tamina. Nambarako azy moa fa ny raiko dia marany mafy amin'ny hopitaly nefa tsy manam-pahafahana hitsabo atsony a. Nangoraka be mainty. Le sefina jolay io a. Raha izany aro izy dia hanampy ahy izy mba hitsaboana ny dada. Nentany tany amin'ny tranony a. Tafaresaka elaela ty moa izany izay. Nambarany tamin'izay fa afaka miara-miasa tsara izay hony. Mba hitsaboana ny dadako izany io e. Tsy inona nefa zavatra iaraha miasa io fa asa fanafiana. Mangalatra ombon'olona sy manoba fananan'olona e. Efa nanana ekipa maro moa izy tamin'izany ka nifaniny tamin'izany koa ho isan'ny ekipany. Tsy nanasafidy ahy. Tsy maintsy niaraka tamin'izareo aho mba azahoako vola hitsaboana ny dada. Niloza tamin'izany nefa dia matadada. Tsy tanany enina dia efa niezaka aza ny mitsabo. Taoriana ny fandevenana ny dada dia nampanirina hiala teo anatin'ny ekipa amin'ny be mainty fa tsy naikeny intsony izany. Efa nisy vady mifanaovana hono ka izay mivadika dia tiverinao faty avy hatrany sao dia mamoaka sekre. Noho io vady mifanaovana io dia tsy tafiala intsony ahy fa tsy maintsy nandrafitra ny ekipa hatramin'ny farany. Betsaka nefa ny zava-bitanay tamin'izany a. Natahotra daholo hatramin'ny miaramila ilay fampandritany. Nisy fotoana za nefa nanafika fiara-pitondra vola ireny izay. Dia indesy moa izany fa voatifitra tamin'izany be mainty e. Tsy maty nefa izy fa mbola lanjanay. Nentina entsoaka izy fa indrisy e. Tsy tanako ny eny rehefa tonga da tia toby.
teo am-pialanaina dia nanafatra izy fa zany io solon'ny toerany. Izany hoe izany indray izany nitarika ny ekipanay e. Nomeno tazomiko daholo ilay hodina mpitarika azy dia nirasiko soamantsara moa izany. Nanomboka teo dia izany lasa lehibe andareo ary baiko avy aty amiko no tsy maintsy arahana. Ninona dia tsy maintsy mantanteraka foana, dia tsy maintsy vonona trano koa e. Mazava aminao angamba izay ny ambangivaginy e. Mazava tsara amiko. Fa tsy tompony aina nefa nareo ka tsy tokony handatsakaina toy izany fa anaraka anareo foana ny todin'izany. Tody mbola ho elaka izany a. Fa izao tiako indrindra mba hanaraka an'izay lazaiko foana mba tsisy haninona indry reny namako ireny. Voatr'izay mantsy dia mety ho very faty aty a. Dia sanatrika ho vonoinareo koa ve a? Mazava ho azy ka. Rehefa manohatra anay dia tsy maintsy vonoina. Eny ary tsy aleo amin'izay mba aterinao andro a. Ndao ary zato izy e. Fa hono ahy fa nataonao aiza raha miseho mpampianatra anay iny. So dia sanatria fa mivonoinareo. Tsika mbola ao izy. Aiza foana lesy le arabe a. Efa mba lava ihany izay lalana vitantsika sela izay. Naza koa izay tena mba gaga hoe fa maninona nitotsy hitantsika le arabeko. Very angamitsika e. Ndao indray ary izany hodina makatira izany. Mino fa any le arabe. Ka ndao ary indrindra izany no mitaridalana fa sao dia mba tsara sansako. Enao koa fa mba nanahoana marina lesy ny afarandrena amatsika ireny. Dia sanatria ny finoandry zareo ve? Asake fa manavitra ny aintsika aloha natao e. Ito rehefa avitra tsika. Ianjara eny lava izany ohatra ny mandre olona miresaka. Eniko izany andao iandroso kokoa. Moramora so eniny avy aty. Iny lehilahy sy vehivavy ohatra ny olona fantatro a. Izaky fa tsy lesefondalona nafika antsika amin'ny malo iny dia maholo iny alohany iny. Fa ay fereto mifanaraka be ohatr'izao e. Sao dia mba namany ary maholy. Andao arahandra iny tandremy fotsiny tsikariny a. Mahagaga koa lesy izany ka. Dia sanatrika namany ve maholy? Asa maninona fanara-tsaina be ohatr'izao zareo. Andao arahana foana mba lalàna ny zava-misy marina. Reny foana zareo. Jereo fa misy trano voadidina taretra sy rakety ry aloha ry. Niditra ao zareo. Ao izany no mipetraka reny dalo reny. Dia mety hoe nataony takalinainao koa izany reny namantsika reniko. Tsy haiko. Dia ahoana natao? Aleo tazany mavety alavitra ety jerena izay zava-misy eo fa tsy maintsy manavitra ny namantsikatsika e. Misy rola mivezivezy milanja basy eo an-tokotany eo. Aleo jerena tsara veto aloha fa vao misy irika kely idiranao an-tanàna ny zareo tsika dia lasa vetrany e. Isako eto amin'irindrina eto fony ty tady mamatotra aty. Toy efa miala tsikelikely ihany manko izy izany. Io fa manomboka ho tapaka. Zay efa tapaka. Ny eto amin'ny tongotra sisa. Ala tonga dia efa any amin'ny tanany. Zay efa ny alako ny teto amin'ny tongotra. Miandry izay ampisokatra ny varavarana eo aloha izany. Ty varavarana ty dia vao misokatra io dia asiko raiko mipasy. Mijano fa misy manokatra miafiny eto aloha. Isa roa zany ny lahy.
io fatorana dia entomakaty amin'izay tia basy ty ary aleo ampifamadihana ny akanjo mba tsy halalany isoroko daholo reto dia anaovako zay fa voatakalo tafiditra somatsara dia ivoaka hiala ato amin'izay no dia hitsangatsangana eny ivelany raha hoe hijery izay zava-misy jerefa tena tsy fantatra le raika alaty tokoa akay tena tsy ola mbola vendrany tika aleo aloha andeha bibi kely afa tena nitereny Anjara sao dia mba hitantsika fa tolasa nakaty le iray sa hoaizy izy izany andeha hipipi ngambako fotoana tsara zao hoe aleo anaovako azy fa hoaizy ilay iny andraso aloha fa jereko fotsiny anaovana azy dia mbola variana mendrikondriko zao dia tonga dia asiko avy aty afara aleo mitsaitsaka tsara sao dia enony ka isa roa todika tampoka ty maty amarina mifona ry tompoko aza tifirina andriamanitro tena tratra maro ny Anjara dia tsy ireo fa tondrony amin'ilay basy any an-tanany Anjara aisy ty ramose fa ahoana izao fa lasa namandreny dahalo reny indray zany ianao sy maholy tena mba tsy naposiko tsiry izy jery fa tsy zany mihitsy fa izy aloha nomeny miafinao ambadika eo izy ento makany fa andinika amin'ny tokony ataontsika angena sady ho azavaiko anareo azo anay taoriana andreny mitsoanareo reny andao ary otry to mifanaraka andray zareo tena tsisy zavatra azoko mihitsy ka fa izy miaraka amin'ny Anjara makaty iny hoay fa tsy raha miseva ety ho anareo izay manam-paniriana andefa tokambarotra na andefa tantara eto amin'ny CM radio efatra amin'zato telo kavalo dia antsoa ny laharana 034 42 731 99 na koa mandevasa hafatra miafina amin'ny pejiny Ramose Tatanta. dia zay ny zava-misy rakizy tsy haiko izay mety nahazo an'ireny mpianatra hafa reny fa mino fa avy raha somatsara ry zareo zasy mahaolo rery manko no nentin'ilay dalona anaraka azy soa ihany fa samy mbola velona intsika rehetra dia ahoana zany ny atao mba ho fanavotana ny maholo ka izy azy efa mifanaraka tsara amin'ilay beany Jolay inyko dia avelao any ndao tsika mety zany loatra fa ny rahona novonono maholo raha tsy manaraka ny sitrapony dia mety matahotra izy ka manaraka anjambany fotsiny dia ahoana zany atao mbola andeha hitady amin'ny maholy ndao anavitra azy aloha tsika dia avy eo mitady lalana hodiny dia ahoana ny atao zany Ramose zao andeha hamita an'ireo mivezivezy ivelany ran'ireo aloha dia mahazo basy ampiasaintsika avy eo fa ngama mampiasa basy nareo tsarotra ty efa nisy fotoana nandalo raha miaramila dia mbola laniko tsara ny fampiasana azy tika tsy sarotra amiko kokoa io Ramose atoroy afotsiny fa haiko andrasa eo ary aloha zay aza mihetsiketsikety mihitsy raha tsy tavaverina eny Ramose Chéri kely ndao amin'izay fa mba efa nandefitra kosany
tsy lefitra tsony raha hoe ny amin'izao fotoana izao fa ho aizitsika ilalao kely alohantsika eo mekary eo ambony fandriana ao aina mokia tena tsisy fika tsony ty inona reny ataoko mba tsy hatongavana amin'izany mekara moa eo ambony fandriana dia tandremy sao dia mitetika ny anohatra eo fa fahatanao ny raisina hitanao ty antso maranitra be ty amiko ty dia sanatria ho sanao ve ny anindrona amin'iny raha mbola tsy vonina fa maninona kosa moa mbola tsy vonina ianao mila vonina foana fa tisy an'izany tsy vonina izany mazava andriamanitro tena ho firafirainy ty dalolahy ty izany ny fatako eo ny esorako amin'ny patalohanao fa ela loatra izany dia reto koa esory alany daholy Patrika fa angaha dia atao atery be ohatran'izao kosa tsy mba misy safisafy sy oroka mihitsy izany ay tokoa moa raha mifanaraka amiko ane ianao dia manaiky foana ary malefaka aminao koa amin'izay fotoana izay fa vao manohatra kosa dia avy amin'ny masefo ny dalo nazonao izany azoko tsara ka ataoko izay atafalatsaka nyty amiko fo azoko iny antsy maranitra iny dia tsy ndromiko amin'izay tiako be izany maholy toy izy foana toy izy foana toy izy foana ilay safosafo ambanimbany zay fa manomboka mankafy tsara aleo ho variana tsara iny raisiko tapika eo antsy maranitra mipetraka eo ambany io hoaizy ty tanana hoaiza hoa mitady ho fetsifetsy tena tratra marina mailo be ka izy hitana ny tanako nakan'ilay antso teo fa soa dia verinao fa olo loatrinareo ary loha izay ty tsisy hevitra tsony mila avy tanaingana ny atsika dia avy eo vonokanao fa mipahamadika tsy hamadika anao izany nge fa manina lazainao fa hamadika anao saika hamono ahy ianao sady izany ny tianao atao io eny fetsy ianao fa mbola fetsy lavitra noho ianao oay le ty avy eo ambasy ahoana koa izany misy manafika ve sa ambony ny tanana ary nga ty tsy afaka eo tsony ianao basy tsara fa ny ty atanako ty vao metsika kely eo anao dia mipoky ty alefasy miandry azo ny mahory dia mitazominy eo alohany sady ampitahoriny amin'ny antso maranitra be Patrika avelao avelao tsisy miala izany eto maty ianao vao mahafaty akoho namanao io ka hoana avelao lesy izy apetrako ty basy ty dia anao raisiraitsika rola raha tena mafy ala fa tsy sipa tsy manatsiny ohatrany io ndy ampijanililay ka apetrao ary iny fa natsipiko iny dia apetrao koa ny antsylilay efa natsipiko iny ahy dia tairo amin'izay koa ary raha mafy ala zany ara no fisataranazy ny tiry bainina tsy mahavo zany to mandaka rivotra fotsiny ty ala dia zany koa ary valiny elany tena takabely ty taka n'olona tsy ampy sakafo ve mba alefa laty amiko ary sany ray aloha ny takaliodina tsy miverindalana maty tena voan'le tintraka ay vely tika zany mba herin'lany fa dia mitsapatsapa ary aleo tapeko amin'izay ny tantarany lahy zana ny teny totondry amin'ny vava dia mbola fiko an'izany koa iny mbola fanampana ty ralina nenjera marina raha misay dia mbola mifonofonono eo ihany aleo fonjeko eny Patrika avelao re izy avelao izy ay ty mbola tao dia efa mialatsiny aho fa dia tsy maintsy taperiko miaraka eto zany tantaranareo mitsaminy mara zaniko aiza moa le basy teo ty eto le izy ataovy amin'izay ary mivavaka afara fa tsisy mivoaka vely le tsononareo fona re izay Patrika apetrao iny basinao iny tsisy mivoaka vely le janonareo ianao mihitsy no tifiriko voalohany vao manavitra ny anio raha miseh anareo isa roa
hatray toa ny anjery Patrika nisy nitifitra izy fa isan'ny tifitra azy teo Anjara hainty firiny Anjara izy io mijoro manoloana varavarana io izy tsy nomena Ramsia tsy nanino ianao teo mivoaka rano irony sy mivavany tsy ireo ny fafao amin'ity aloha ny ratranao dia andao hivoaka hiala tato ingana misaotra rakiza raha tsy teonareo dia maty ny tato izay toa tsy te halala kory ry zareo fa nilozany anjery andramizay tena menatra mireto namako reto mihitsy ka na dia betsaka aza ny vavaratsy vitako taminy dia mbola namonjy ihany ry zareo andeha hifony any aminy ka Anjara sy nomena mifona aminareo tamin'ny nataoko anareo rehetra ireny mamelany eloko dia misaotra anareo tamin'ny mbola namonjenareo ny haiko teo anatrehany hoe sefindahalo io tsisy mitana lahelo aminao izany tsony ero maholy andao hivoaka tato aingantsika ao tantanako ianao Ramsia Anjara feny miaramila manodidina polisy mihetsika dia ataovy ambony daholo ny tanana aloha ny tanana araka izy sao dia tiferin'ireo etotsika tsy olon-dratsy zahay tompoko zay le mpianatra avy any Antsirabe voy azy tetida ho an'ny saly dia nataonyreto dahalo takalona ina tamin'ity toerana ity la miretiryleno fa mpindolo ny vasan'aizany reny fa nanatona antsika ry zareo dia namila mipasina ireo le ary ambadika ary avitra soma tsara moa lesitsikako mifangany eritreritra tsy ho avitra tsony mondry ity ka tena efa natahotra be ako fa ono alesy ry Anjara mba nanahoana ny tantaram-pitiavanareo sy maholy rehefa tena nandinika sy ny eritreritra ka dia tapa-kevitra fa molole avy-pitiavana atao anaty ka aleo mamindra an'izany amindry mba hiredaredandray sa tsy mety amindry izany fa tena marina ve zany tia zany lahy eny akia rehefa mandinika an'ireny taloha ireny dia mitsapako fa tsy mety amiko mihitsy maholy ivanao atsimy sy avaratra ny toem-panahinay aleoko lavitra kindry faly be ary Anjara ainao zany le Anjara efa nandrasako hatramin'izay enao koa le nomenao Anjarako oay mifanaraka hatramin'ny anarantsika akaiko sapako tena mamy izany fitiavantsika izany lesiko marina moa biso aloha Andriamanitro fa tsy Anjara sy nomena ve reto hitako mifampitositosy sy mifanorokoroka reto ay tena nifankaty tokoa izany reto voaisaka hifona amin'ny Anjara nefa mba amerina indray ireny fitiavany ataloha ireny tara loatra zaniko neniko tanteraka misy fetrany tokoa ny fitiavana misy fetrany satria tsy haiko ny nandray azy fa nilozako mbola miandry ny tonga lafatra nefa tsy azoko izany fa maninona ary natositosiko ny olona tena tia tamin'ireny raha mba afaka naverina mantsy ny taloha Anjara tiako ianao nefa indrisy tara loatra mety efa maty angamba izay le avy-pitiavana ny redareda tao anatinao tsy ho sahy fanehatra amindry zareo aka aleoko mivily lalakafa iny maholy aleo atsoko maholy fa hoaizindry tena hitany tsy maintsy miverina zany manahoanareo manahoandry izay dia saika mivily lalakafa fa tsy te hifanina aminay akory tena marina dia menatra anareo tena menatra anareo maholy tsy mitana lahelo amindrisony eny izay avelao ny lasa omba ny lasaka raisinay namana be fondry tena marina izany
fa ny afatra farany amindry fotsiny dia hazaverina amin'ny olo-kafatsony reny fanambanin'olona ireny satria nkodiara-tsarety ny fiainana mety hivadibadika io mety le olona tena tsy tianao maizina mihitsy no mety havonjy anao amin'ny andro tsy ampoziny tena marina izany mifona rery anjara raha tsy ianao dia efa maty izay kia aza atao am-pobe loatra izany mba misy fitandremana amin'ny sisa olona mandeha tanysika ka indraindray mety tsy lafaka izay mihitsy izay fa masotondry fa andeha izay velomindry velominareo ndry tao mampalahelo indray le sisiko tsy mandatsy azy aky fa mafy loatra izay nataony azay fa soa ihany fa maty tao anatiko ilay avy-pitiavana nampitsady tantara no soratany aloka Tifson. Tojarandry sidra miary ty fitahiny soateny tendry manakasina antsy rakoto malala no amelona ny tantara nandray feo falia tomponandraikitra sy mpanatitosa raha misy tatanta takalonaina